misy fangatahana kely izahay. Raha ohatra anao fa elaela nanaraka an'ity podcast anay ity, dia hitanao fa miezaka foana hatrany hatrany izay mampiditra vahiny vaovao ary mitondra valeur vaovao anareo mpanaraka. Dia ny zavatra kely azonao atao mba hanampiana anay dia s'abonner amin'ilay page dia mapartage les épisodes izay hatrehanao eto. Satria tadio fa zavatra kely izay fotsiny dia efa mazava-dehibe ho anay. Mety hoe andany fotoana kely anao ny s'abonner, fa ho anay zany ahafahanay mitondra olona tsaratsara kokoa hatrany hatrany eto amin'ny plateforme. Saotra betsaka manohana ny aotra ary ndaontsika hanana émission farak'izay tsara indrindra ho an'ny malagasy. Ankoatr'izay dia maro be koa nareo mametraka fanontaniana hoe ahoana ny fomba iarahana miasa amin'ny aotra. Eny, azo atao soamantsara miara-miasa amin'ny aotra. Misy contact misoratra eto ambany dia afaka mandefa mail nareo na mandefa message WhatsApp anay. Misokatra tanteraka izahay amin'ny fiarah-miasa rehetra fa aza misalasala. Tadio fa ny réseaux sociaux dia afaka manimba nefa afaka manorina ihany koa. Aotra dia nisafidy ny hanorina. Harvard zany icône, c'est un symbole. 15 heures par jour les rythmes. De 2 heures à 3 heures du matin, non, voilà, mamaky boky izy mianakavy eo, c'était dur. Fa amin'ny andronareo zany jereo nge ty zavatra ataonareo ty, miova tanteraka le fiarahamonina, de la passion no tena important. Global les compétitions tamin'ny andro maiko tsika samy malagasy ihany no mifaninana. Satria zany le firenena mbola mikatona. Fa amin'izao fotoana izao compétition globale. Tanjontsika zany dia manangana élite ahafahan'ity firenena ity mivoatra. Dia nahazoana an'izay dia tsotra be, bourse. Etaetan'ny zanak'olombelona zany mividy zavatra. Izay ny puissance le globalisation. Aty amin'ilay fanahin'ilay olona mihitsy zany izay tahiana tsara kokoa. Malagasy raha toeraka ny tentsika eo Léon Léfanta. Dia any le mahatonga ny hoe inévitable le globalisation. Tsy hoe akory izy io idéologie fa fait de société. Tonga sy ho eto amin'ny aotra, fa iny manakaja be indray no entinay aminareo androany, fa iny tena intéressant be ho an'ny tanora, ho an'ny malagasy satria hitondra fomba fijery vaovao ho antsika. Ny tematika an'ity vidéo ity dia hoe ahoana no ahafahan'ny mpianatra gasy na ny gasy tsotra izao andeha hianatra any amin'ny sekoly faratapony maneraka izao tontolo izao, tsy izy zany fa Harvard. Dia le vahiny no entinay androany nianatra tany Harvard izy fa indrindra niverina avy any Harvard izy ary namerina ny fiainany nanohy ny fiainany teto Madagasikara. Faly androany hanolotra anareo any Artslav Rakotosan, juriste izy ary hieno ny tantarantsika ary eny hoe azo atao soamantsara ny manova ny fiainanao amin'ny alalan'ny fianarana. Tonga sy ohatra amin'ny aotra Artslav. Saotra betsaka fenitra misaotra mifandraisana sy ny invitation. Saotra betsaka anao dia inona ihary no tokony hijerevan'ny mpanaraka antsika n'ity émission anao ity androany? Le izy zany araka ny resakesanao teo amin'izao fotoana izao rehefa jerena zany inona miserasera Facebook sy ihany ireny. Ny ankizy zany manam-paniriana hoe hiditra amin'ireny école internationale Ivy League moa fiantondrava américaine azy. Harvard, fa misy koa Yale, Stanford, côte ouest zao Stanford, fa ny côte est zao Yale, MIT sy ny namany ireny. Dia tsara zany raha hoe asiana resaka zany hoe bon, ok, raha izay le faniretsika takitakin'inona ny environnement amin'ireny nefa koa resahana koa hoe inona le zava-misy eto zany tamin'ny andronay sy amin'ny andronareo dia inona zany mety hoe teknika na fepetraresina zany ahafahana manatanteraka n'le zay désir nofinofy zay zany. Zay à mon avis zay zany no intéressant. Miresaka midinidiny za raha teo moa génération X ny ankabeazan'ny ankizy te akany, génération Z. Sy manaraka izay koa génération Y mba tsy mialina zareo. Dia intéressant les débats, oui, allons-y. Inona zany inona natao Harvard, inona natao globalisation. Satria anatin'ny Harvard zany icône, c'est un symbole, ce n'est qu'une école au fond, fa symbole izy io. Fa ambadika io zany misy an'ilay fanatotoloana éducation ny voninahitra ny firenena zany hoe éducation des élites ny sangan'ny firenena plus exactement. Dia zay thème zay zany hitako hoe mety intéressant ny ankizy zay vonana araka l'émission anareo. Non, tena tiana ila zany thème zany satria
miantefa any amin'ny potsofon'ny olona rehetra le izy ary indrindra tena ilain'ny malagasy mihitsy zany mianatra zany fa ho anahy manokana moa zany tiako aloha hoe andao jerevana kely hoe avaiza marina aloha ianao satria ny zavatra fantatra eto zany aloha de juriste ianao oui juriste raha ny tena marina le juriste zany asa ataoko zany hoe métier profession zany fa rehefa nandeha le fotoana lasa identité lasa ohatra hoe maizy azany lasa hoe définition tenako mihitsy le juriste satria anisany c'est un beau métier en fait fidiriko azy za tsy manano ny asanao fa samihafa amin'ny asana avocat ny juriste zavatra roa samihafa zay misy lafiny maromaro juriste avocat stagiaire taloha de après zany niala tamin'ny barreau de je suis devenu juriste fa juriste contentieux ny avocat zany olona eken'ny fitsarana anao plaidoirie zany hoe seo en masony zany de anazava azy amin'ny tsara hoe inona ny position le olona rovany magistrat mazava fa tsara de misy koa juriste d'entreprise zany miasa amina orinasa de reny juriste d'entreprise zany ambanina PDG de manome conseil amina andavanandro fa ny juriste conseil juriste indépendant ohatra zany ohatra misy impayé zany nareo de magnatona hoe misy impayé fa inona no atao zay ny asanao am'izao zay ny asako am'izao mba tantarao kely anay hoe avy aiza ianao niainga Saint-Antoine Itsakady fotsy tamin'ny 73 tany 73 teny nomokaniana zany tamin'izany firy taona ianao tam'izay telo taona mandeha le fotoana telo taona tao Saint-Antoine tamin'izany zany teto Antananarivo école anankitelo ny fanjakana ny secours mission de lycée français dia ny niveau an'ireo école reo mitovy tsy ohatrany am'izao zany ohatra zany cousin anay zany zao tery amin'ny Bernard Camus etsy ambon'ny ampasan-jasarambo de miakatra kely iny de zay aty amin'ny Saint-Antoine de misy ankizy any amin'ny lycée français fa mitovy le izy de zay zany mpianatry Saint-Antoine mpianatry Masera zany hoe mitovy ahoana mitovy ny niveau fampianarana mitovy ny niveau zany hoe samy mahay miteny français samy mahay miteny gasy zany tam'izany tamin'ny 73 77 reny zany nisy apahany amin'ny fianarana nanaovana le fanagasiana malgasisation fa ny fahatsiarovako anazy mbola kely moa tan'izany ny secours mission tazona ihany le formation initiale zany hoe tsy verenantsika 72 fa tamin'ny 72 nisy crise teto amin'ny firenena hoe maninona moa ny voatery amin'ny teny frantsay daholo ny fampianarana ohatra hiverina kely vetivetsika zany satria le fanagasiana koa mako am'izao lasa resaka eto amintsika tamin'ny 72 reny zany ohatra zany Akatso raha tsy zao tany Akatso fenitra Akatso zao université Charles de Gaulle zay ny anaran'izy io zany université français de ny olona makany Akatso na avy amin'ny Jules Ferry na avy amin'ny Gallieni de tezitra zany ray aman-drenitsika tsy mety zany fa tokony rehetra makany de zay natonga an'le fampianarana zany avadika teny gasy de lycée français zany Jules Ferry Gallieni nanangana io nataondrano am'izao fotoana zao nambady be io secours mission nanjana secours mission zany hoe secours-ndraro na zany ohatra protestant de Paul Minol de ho an'ny katolika zany Saint-Michel Saint-Antoine de Esca de Sainte Famille de ho an'ny malagasy zany lycée Mpanjakana na EPP fa mitovy le niveau tamin'izany ny mpianatra tany amin'ny Jules Ferry Gallieni zany tokony nanao fianarana tany amin'le université de Gaulle talohan'ny révolution 72 nirotaka ny mpianatra satria izy tout simplement teny français ny vehivavy zany Jules Ferry de ny lehilahy Gallieni dia fampianarana amin'ny teny français sy matetika koa d'ailleurs programme français mihitsy ny ao de ny université Charles de Gaulle zany université an'ny français de zay le crise majeure tamin'ny 72 tokony rehetra miditra ao de ny secours mission zany nanisa mitaiza ny sangany firenena zany surtout ny lycée zany zao ny Floratsiraka Saint-Michel ohatra de zay zany ny Saint-Antoine de ny Saint-Michel Saint-Antoine Seska ny anisany mitaiza ny ankizy zany tatana amin'ny firenena sy ny zavatra ohatra zany hoe mbola tsy betsaka zany ny université na ny école privée tam'izany mbola tsy betsaka ny baka malagasy tamin'izany tonga de kenina any andafy de ohatr'izany koa ny médecin ny dokotera voataiza avy aty Madagasikara na sy fianarana teto Madagasikara manao spécialité any andafy zany hoe fluide zany le fampianarana sy ny fampianarana aty de mitovitovy le niveau taty amin'ny taona 20 taty izy nanomboka ny esahirana ny fampianarana
Le tsika moa raha mety aminao le azatsika de resaka elita ny fampianarana ny sangan'ny firenena mokany sahirana de zay mba tonga an'le izy ohatran'io zany le crise am'izao fotoana zao ny lycée français zany zao rehefa tena danihana no taizan'ny elita gasy de ny elita malagasy zany hoe ny sangan'ny firenena akizy am'izao zao Gen Z zany de ny akany Amerika Harvard sy fianarana ohatran'ireny zany zao no nofinofy misy crise zany le izy fa alohany atokavatsika am'izay ozy ianao hoe ny mpianatra gasy tamin'ny any 72 moa zany hoe ny Jules Ferry Gallienine makany amin'ny université Charles de Gaulle de ny mpianatra gasy nakaiza tamin'izany tsy tadidiko tsara io fa angamba zareo historien no antanitsika fa raha fiteniny tamiko de na manao concours zany na tsy tafiditra concours waiza concours makao akatso makao amin'ny zany hoe le Charles de Gaulle sy le akatso zany mitovy ihany akatso taorianan'le révolution zany taorian'ny révolution zany raha fahazahoako anazy raha angamba tatsika amin'ny historien raha fahazahoako anazy manomboka accessible kokoa satria nataontsika fanagasiana zany izy de afiditra koa zany malagasy am'le izy fa talohan'izay raha fitantarain'ny ray aman-dreninay anazy de tsy maintsy avy ty amin'ny lycée Gallieni sy lycée Jules Ferry zay lycée mpanjakana anankiroa nisy reo zany no mitondra any de ny ankizy tafiditra am'ireny zany namana sy tafiditra amin'ny étude supérieure tam'izany koa manko vitsikely malagasy manao étude supérieure hoe sivana ezana be de napoka an'le fidiron'ny malagasy tsy mety io zavatra io fa tsy maintsy universalisena zany le accès farafaratsiny de nareo nanana an'izay chance zay zany hoe nianatra tao aminatina école catholique nefa ambony be ny niveau amin'ny fampianarana tam'izany zay mihitsy izy satria tamin'ny 4e no niteny zany mamanay aloha ty andafy mianatra manomboka hitasoritra mety hilatsaka le fampianarana eto Madagasikara de tamin'ny tonga tany tamin'ny 3e niveauko zany tovy niveau amin'ny ankizy tany tsisy différence amin'ny resaka teny frantsay matematika vomaika loatra matematika ty Madagasikara loloavina tapony loha na ny teny anglisy de mitovy mihitsy zany niveau ny sekoly mission sekoly mpanjakana sy ny lycée français ino mety natonga mamanareo nahita an'izay fomba fijery mpampianatra izy mamanay zany mpanoratra izy am'izao mpampianatra teny malagasy tao amin'ny Rabearivelo de tao ny hitany hoe tsy lasa tsony ty satria le caramment mpampianatra le équipement scolaire hitany hoe manomboka sahirana zany le fanjakana mampianatra ny zanany zany mampianatra ny vahoaka de nanapa-kevitra hoe tsy lasa ty fa raha pitso raha afaka pitso zany hifaninana ny olona avy any ivelany malagasy avy any ivelany na tsy malagasy ary amin'ny eto Madagasikara de enao moa zany zanany de ozy nefa mamanay mpampianatra teny gasy ary isan'ny any izy io nitezain'ny Simeon Jaune zany hoe izy koa nisa 72 mijoro amin'ny fampianarana malagasy fa safidiny hoe zany any aloha mino fa tsy ameko tsiny izy nareo ve misy mianatra maromaro tao telo lahy de samy nandeha tany andafy nalefa tany daholo satria fa iny efa izy mpampianatra tam'izany mpampianatra teny gasy tao amin'ny Rabearivelo tao amin'ny Rabearivelo izy nampianatra misy betsaka mpianatra zao ndraindray miona aminy de madama de nanao tonga tany am'izay tsy de nisy hoe problème na intégration zany fa tonga de tamina 3e tao à Lille zay tao à Rouge Bar CES et collège de Lille 12 de moyenne zany bon eo ihany niveau fa ny ohatra ny zokindray zao tonga de 13-15 de moyenne fa no 12 de moyenne tany amin'ny Saint-Antoine natram'izao de hita zany hoe tsisy différence be tsy mila manao test tsy mila manao campus France sy namana reny fa tonga de eken'le mpampianatra de na ny teny français na ny histoire zany histoire ny firenena malagasy nataoko taty fa vao tonga tany de rapide be miditra am'le anina français fa nanomboka tsy mitovy ny qualité amin'ny manuel scolaire nendrareo zany mahalina ny manuel ny bibliothèque niveau amin'ny mpampianatra satria manao investissement be zareo zany amin'ny mpampianatra sy ny ankizy de zay ny hitako hoe mora kokoa zany nianatra tany am'le mahalina kokoa le boky ny boky famaky ny fomba fampianarana de tsika malagasy nanomboka ny sahirana tamin'ireny fotoana ireny zany hita moa izy sahirana de aveo moa le izy raha mijery koa azy avy aty nietry anisan'le bon ny toekarena sy ny zavatra amin'ny ankapobeny zany
Ianao hoe mahita hoe tsara kokoa ny nandeha tany andafy teny mbola kely tamin'ny 4e zay sa hoe aleo ary niandry taty amin'ny bac? Raha za manokana maharo anahy aleoko nijanona taty satria ny namako taty daholo. Fa raha ohatra ka maha-olony dehibe tamin'izany aleona alefa tany na dia hoe tia tanindrazana ary ianao satria ny zanako. Dia amin'izay zany ilay ankizy mora kokoa aminy manao étude supérieure satria efa zatra an'ilay fiarahamonina izy dia zatra an'ilay fomba fiainana any dia zatra ny intégration dia mora kokoa. Fa raha maha-ankizy ny ankizy zany aleoko taty satria namako daholo taty zany nasaraka tamin-dranahy tsy eo ihany. Mamboly dehibe, aleo atao hoe ny olo-dehibe satria ianao zany zao efa manana an'izay recul zay. Aleo alefa any. Raha za tamin'izany tamin'ny toeran'ny mamanay dia marina ny azy. Aleo alefa any satria compétition amin'izao fotoana izao zany ny atao hoe anisan'ny resantsika rehefa avy globalisation raha azoko tsara compétition zany zao ny misy amintsika ary tsy compétition samy gasy ihany fa compétition amin'ny gasy any ivelany sy tsika compétition tsika amin'ny vahiny any ivelany zay miasa aty compétition tsika amin'ny sinoa hoe global le compétition tamin'ny andro maiko tsika samy malagasy ihany no mifaninana satria zany le firenena mbola mikatona fa amin'izao fotoana izao compétition globale. Dia ilay ankizy zany raha ohatra ka eo ihany ny formation lasa ny ankizy avy any ivelany mety vazaha mety sinoa mety fantatro zay no faninana aminazy. Faninana aminazy eto. Dia hitany amin'ny fiarahamonina eto ny poste zany zao rehefa misy resaka stagiaire tsy voatery stagiaire avy eto fa misy stagiaire avy any. Dia zay compétition globale zay zany no etrehan'ny génération nareo moa zany sy ny génération nareo globalement. Sy ny manaraka. Sy ny manaraka zay mahatonga anao miteny hoe raha zany tamin'ny toeran'ny mamanay mety le décision. Dia nanohy ianao fianarana tany. Nanala bac amin'izay avy eo. Inona ny bac natao tamin'izay? Bac B. Zao moa ny bac efa tsy azoko ny bac en français fa izay. Amin'izao ny bac en français misy hoe S, ES, ohatran'ny tsy haiko raha misy L misy spécialité maromaro. Inona le bac B, C, D. Bac B zany économie. Ny bac A zany tamin'izany amin'izareo intellectuel sy artiste. Ny bac C ho an'ny olona mahay dia ny bac D zay tanao dokotera dia misy koa ny bac G. Fantatro hoe sarodony le bac G dia ny bac B amin'ilay olona tonontonony amin'ny resaka fahaizana dia bac B zany no nataoko bac économie sociale terminal zany terminal tao Châtenay-Malabry dia tsy afaka bac tsy afaka bac fa voatery namenona fandroany. Fa inona tsy afaka bac tamin'izay? Que les notes ohatran'ny masika rehefa mpianatra. Donc j'ai pas eu mon bac zany dia je vais nanao fandroana bac fandroany dia tamin'ny bac fandroany 10-0 mino fa nampipindra laha tonga mo le note izy. Donc c'était pas si bon étudiant que ça resaka Harvard sy ny namany c'était assez moyen amin'ny niveau. Dia taorina amin'ny bac zany dia nakany amin'ny université histoire ny saika nataoko je voulais faire histoire en fait. Fa tamin'izany tsisy an'itony resaka internet génération nareo any itony fa milahatra ohatran'ny mivaoka izy dia milahatra dia diso filaharana. Taty amin'ilay filaharana droit zany no je me suis dans la file d'attente droit dia tonga tao amin'ilay appariteur dia nanontaniana hoe tu veux faire droit économie sa ahoana? Je pensais que c'était histoire. Dia sorena moa le na droit économie fa miandry ny olona dia hoe droit. C'est comme ça que je suis devenu juriste. Zany hoe resaka chance fotsiny zany. Resaka malchance. Resaka malchance. Oui. Non, je voulais faire histoire. Dia tsarotra be le vera tsisy deuxième choix fa dia tany dia j'ai fait droit dia j'ai galéré. Faraka lazaiko teo plus tard en 30 ans de métier ça va bon c'est un très 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 bon métier zany. Tafiditra tany université zany teo. Nanao juriste, nanao droit. J'ai fait droit et Sciences Po. Ahoana indray inona le atao hoe Sciences Po, inona natao université? Ok. Atao hoe tsy mahay ninona mihitsy zany zao satria zay mihitsy moa zany nitandritsika tsisy ninona hainay zao. Il y a pas de souci. Fa ametraka an'ilay fanontaniana zay ho apetraky ny fanaraka antsika. Tamin'ny andronay ny université zany le ataontsika hoe c'est des matières un peu académiques classiques. Droit, histoire, littérature. Dia les formations zany formation générale zany culture générale zany fahaizana amin'ny ankapobeny zany amin'ny université. Donc les fondamentaux zany ohatra hoe amin'ny droit zany droit des obligations, droit administratif, histoire du droit, philosophie du droit. Fa tsy misy aspect pratique. Ny Sciences Po ndray ce sont des instituts.
spécialisé amina domaine ny administration publique sy ny histoire des idées politiques sy namana ohatry reny fa ça reste aussi resaka global la izy resaka amin'ny ankapobeny fa ao akaikin'ireny école reny zany misy an'ireny l'école professionnelle na semi professionnelle zany ohatrany hoe l'école tonga de miformer amina métier HEC ohatra zany école de commerce na ESSEC na les écoles normales le miformer mpampianatra de donc zany université tam'izany formation globale culture générale zany tena men'le olona de misy lafy tsara satria tsara be le fototra le base ny tsara lafy ratsiny on sait rien faire au bout parce qu'il faut tsy mianatra zany tsy mianatra asa de c'est pour ça qu'il faut faire des stages des choses comme ça fa zay les différences tam'izany les écoles plus ou moins professionnalisantes zany ohatrany HEC de zay Sciences Po zay koa tafiditra anareo Sciences Po global fa institut zany hoe c'est formation Sciences Po zany efa manomboka miditra pratique fa pas jusqu'au bout atenatenanao zany ohatra hoe moi j'ai fait Ecofin économie et finance de donc manao finance anao fa tsy mitovy niveau am'ireny le école de commerce reny de azo atao hoe zany sady mianatra amin'ny Sciences Po mianatra tamin'ny université oui raha vonany artory ary raha ho an'ny ankizy vao tonga ny andafy am'izay ary vao afaka bac izy na tsy hoe ho an'ny ankizy any makany andafy ary moa zany fa hoe vao afaka bac na eto Madagasikara inona ny tokony conseil omena anazy indrindra raha hoe tena te hanao fianarana izy za manokana raha ohatra ka hoe misy lafiny pratique de misy lafiny philosophique ataontsika lafiny philosophique zany raha le tanjona zany de les passions satria tsy mitovy tamin'ny andronay zany fatapatatra hoe docteur juriste etc fa amin'ny andronareo zany jereo nge ty zavatra ataonareo ty miova tanteraka le fiarahamonina de la passion no tena important satria tsisy métier tsony am'izao fotoana zao sura hoe tafita satria miova be les contextes les globalisation de voalohany aloha ny passion zay le philosophie fa ny côté pratique zany de zareo TLS sy ny visa io zany anisan'ny sakana lehibe ao amin'ny ankizy les acceptation amin'ny campus France les acceptation amin'ny visa ohatr'izany fa sur le plan global philosophique zay tianao atao satria les compétitions koa ambony be dia forcément le ankizy tafita zany le ankizy miasa foana na ny ampianarana izy na ny atokotany izy na anaty métro izy na mandeha tongotra izy mieritreritra foana zavatra ataony c'est forcément la passion satria zany raha tianao le zavatra de eo foana ianao ohatran'le gamer reny andro manala en firial eo foana ino moa Minecraft moa le manao rindrina Minecraft na manao jeu vidéo en firial de donc reny ankizy reny zany mahay no le ankizy forcé ny ray aman-dreny manaovanao droit raha tsy tianao ny droit faorina parce qu'il faut avoir vraiment des mentions zany am'izao fotoana zao si on veut s'en sortir donc la passion satria tsy afaka miteny mihitsy zay ray aman-dreny hoe ty filière ty natafitanao misy bouleversement be le économie numérique zany manao fianarana de misafidy hoe université institut école tsy fantatro tsony hoe iza ny tokony alehako raha ny hevitro manokana zany satria anao fa nahitahita an'ireo rehetra reo iza ny tokony atao raha ianao manokana zany de tout ce qui école des médias raha ny anazy zany zao zay communication fa raha le ankizy de arakaraky ny profil anao osika hoe passion oui fa inona mahasamihafa ny atao hoe mandeha any université satria passionné de andeha anao droit ohatra satria passionné amina droit na hoe passionné ana Sciences Po io zany tiako hita tsara raha passionné ane anao amin'ny voalohany zany le formation de base nao somary théorique fa rehefa aveo na ianao zany lasa mampianatra doctorat na ianao miditra amin'ny cabinet d'avocat na cabinet de juriste zany les passionanao miclassé anao am'le top niveau am'le concours na am'le classe na am'le promotion de iny nahafahanao raha vao mahita stage mora na mora kokoa na mahita formation mora kokoa les passions zany miteraka performance raha zavaina tsotsotra satria rehefa passionao miasa foana andro amanala ianao zany io foana no ataonao nefa zay ny clé ny globalisation les performances ambony be satria be loatra les compétitions et donc il faut être extrêmement performant zany de avec la passion satria tsy possible volonté foana zany hitondranan'le carrière na le fianarana ty reraka na leo na migiafy na miabandonne de donc c'est forcément zavatra ao anatinao zany je veux faire du droit satria tiako ny droit rehefa inona zany tokony orienteko makany amina tipana fianarana anankiray le ankizy fantanina fondamentale le izy satria tamin'ny andronay zany effectivement filière zany français
satria zany tsika tamin'izany francophone anatin'le francophonie fa mampiova an'le il y a d'autres choix ohatra zany resaka science politique zany Singapour zany misy université Lee Kuan Yew qui a le même niveau qu'Harvard même niveau que ny ENA ny France sy ny ohatrohatran'izany zany hoe le izy koa zany tsy voatery mifocaliser amina firenena anankiray fa ny offre d'éducation mondiale ary mitovitovy le niveau en éducation satria le mpampianatra raha teo micircule de ny information micircule ka effectivement tsy voatery France zay koa zany ialana am'le traumatisme le hoe tsy tafiditra amin'ny école latsy ny école ary le choix est mondial de io zany plutôt génération mahay an'io par rapport amiko resaka internet sy Facebook sy information fa on peut choisir une école précis tsy ivelany Occident zany amin'ny toeraka ohatra Inde zany zao je suis sûr je connais pas les domaines fa resaka informatique sûr mihitsy Inde sy Bangalore reny zao mety faratapony de donc izy miova koa zany hoe le contexte satria contexte mondial no iainanareo de le choix peut être mondial fa tsy voatery hoe le filière niainana tamin'ny andronay de nanao an'le fianarana juridique ianao zany tany amin'ny Sciences Po nanao droit taiza ho aiza teo am'izay nisy idirana Harvard taty aoriana be en fait vita ny fianarako zany de nody nianatra asa taty araka ny teny taminao teo formation globale nataoko tany de tsy maintsy nisy ny taiza de nisy namandata rey zany ty nitaiza anay nampianatra droit fa Harvard nody taty Madagasikara oui nody taty zany andrasa aloha fa tonga de nandeha mafy be loatra tsika ok vita fianaranao vita tamin'ny 1900 firy zany 98 vita tanteraka hoe tapitra oui diplômé maîtrise tamin'izany maîtrise sy oui maîtrise de IEP de nody ianao am'izay de nody zany satria mitady asa zany de teny dady aloha no raha zako hoe la aty Madagasikara satria aty la afaka mianatra asa satria niveau là koa bon tsara le diplôme fa le niveau professionnel tsisy de nody taty zany de nitezan'ny olona naman'izay amin'ny resaka avocat c'est comme ça que je suis rentré fa tsy tsara kokoa ve nijanona tany an-dafy ny mijanona any an-dafy amin'ny voalohany zany marina fa mahazo sécurité anao satria zany le fiarahamonina zany fiarahamonina classe moyenne de vao mivoaka fianarana zany ohatra zany nisy namako ny nijanona tany de rehefa mivoaka fianarana anao zany de manana minimum appartement de karama sy ny sisa fa le évolution professionnelle tsy mitovy aty Madagasikara taolana be ny fafy tena nantaolana be karama varimasaka ny fianarana le asa enjana ny fitezaina tamin'izany entitra be ny aty Madagasikara tamin'izany de ny ankizy nijanona tany an-dafy zany namana nijanona tany tonga de nahazo appartement lamindamina fa ny calculako hoe aty ny misy avenir d'ailleurs la suite a prouvé que oui aty misy avenir satria aty zany mora kokoa le mananka zavatra mora kokoa le miévoluer satria ny any an-dafy zany firenena efa y a plus rien quasiment fermé zany inona tsoa moa nataony tsisy efa tsy nanao efa mivoatra be daholo ny zavatra rehetra efa mivoatra daholo de efa ambony be daholo ny niveau de efa faratapony daholo ny olona de bon aty amintsika zany mbola tamin'izany mbola savasava le évolution de nody taty zany nianatra asa de j'ai travaillé dans un cabinet d'avocat zany teo amin'ny Accra ohatra tao Ampasanimalo Accra ohatra de pharmaciante de tao ambadika tao de efitrano kely en fait misy étage anankiray dans mes souvenirs de zareo avocat zany aty ambany de zareo stagiaire tao any ambony rihana de raha ohatra tantara kely hoe fomba fiasa tamin'izany amin'ny telo ny patron de stage ny tonga en bureau de amin'ny 10 izy mimody de amin'ny telo ka hatramin'ny 10 zany no ameko anazy le conclusion na requête raha zany izy lasa tamin'izany tsisy resaka le patron de stage avocat zany avocat no tsy teneniny anazy tsy mety tsy manaiky le fianakaviany zareo de tamin'izany iela no resaka iela aina tsy vita laga ohatra ren'le mpandrafitra reny mandrafitra ianao zany de manoratra de anisan'ny fianarana tamin'izany par rapport amin'ny resaka amin'izao fotoana zao le chat GPT sy ny naman'io feuille A4 de on le plie en deux de zay ihany no autorisé satria ny conclusion ho an'zareo jury avocat conclusion zany 3 paragraphes na 4 paragraphes raha be niny de soratana de rehefa vita izy de frappena tamin'izany mbola le efa nisy ordinateur fa matetika machine à écrire an'le olona secrétaire ambany eo
dia miandry ny ngalehibe dia jerena ohatro dia mety ty na tsy mety ty avy reny lavy notre droite notre droite miakatra ny ambony any dia corrigena satria amin'ny dimy izy mandeha zany ny fitaizana zany hoe mbola nisy ray aman-dreny zany mitaiza dia mandany andro zany mampianatra anao an'ilay izy dia efa dia heveriny lava ino tsara dia zany mihitsy mitaiza zany le fiarahamonina mitaiza dia mamola vola dia anjaranao zany no fomba fiteny tany hoe miaritra trèfle ty bety rehefa diso dia mandeha tongotra tsy tomobile sy na mandeha tongotra vao akraotra na dia miakatra amin'ny pharmaciany ty dia aty amin'ny tunnel tanimbarina rina dia ao anosy amin'ny fitsarana zany zany le fiainana mpianatra na avy any an-dafina tsy an-dafina ary zay rehetra mihitsy ampianarina miasa zay le fiarahamonina na genix dia nanomboka oviana amin'izay ianao nanomboka hoe tena hoe niasa lasa juriste en plein temps satria zay zany sy mastagiaire anao époque 2002 zany dia voatia zay tamin'izay moa koa niandry an'le zanakay teo amin'ny 30 taona teo zany ianao tamin'izay hoe 30 taona teo dia nitsahatra kely le carrièrako zany dia nitsigevaheva ty 2002 zany tadidina génération moa tsy nalana izy un an de crise presque dia tokony avocat raisiny barreau Madagascar avocat stagiaire tamin'izany fa najanoko le asa satria hitako hoe raha ny tena manao hitako hoe tsisy avenir atsoa zany métier d'avocat ty satria le fitsarana manomboka ny korotana ny greffe ny zaraha anatin'le métier fatany tsara manomboka sahirana zany ny avocat tsy mandeha tsony le structure le fitsarana amin'ny lafiny pratique dia nijanona zany dia avao nanao tamin'ny cabinet juridique dia tamin'izay tamin'ny fitondrana tamin'izany zany anisan'le crise politique majeure iny dia nirecruter jeune ny fanjakana malagasy dia lasa niasa tamin'ny fanjakana zany tamin'izany par hasard mihitsy satria misy mpanamako zay lasa ministre ny datany dia iala le sao de hiasa ministre za koa chômeur raha to dia ok adoko dia lasa nommé directeur juridique ny travaux publics et transport nefa vao niditra j'avais 35 ans j'étais tout petit dia donc satria tamin'izany da niogona tanteraka ny mpitondra hatramin'ny ministère tena désert mihitsy dia zay nidirako tamin'ny fanjakana ary zay na tonga tafita tany Harvard zany raha mitantarako personnel dia directeur atao amin'ny transport zany dia reny nanao privatisation amin'ny port ny Thomasiny reny zany hoe port ny Thomas le lasa miky TSL sy AP ino moa tena ny SPAT io dia nanangana ny APM za fa niaraka tamin'ny ekipa tamin'izany dia nanangana ny tony Madaray tony fa nanangana privatiser amin'ny Madaray dia rehefa avy eo nisy concours tao amin'ny ministère ny fitsarana satria hoe tamin'izany concours no ahafahana manao secrétaire général dia nanao concours dia neken'ny ministre tamin'izany hoe allo anao to SG nefa avocat stagiaire fandraisan'le mpitsara nisy nangaraka zany hoe bon zay ny lalam-piainana dia secrétaire général tao amin'ny ministère ny fitsarana dia tamin'izay zareo conseiller tamin'ny filoha tamin'izany Harvard daholo zalahy tena ialao izy tokony makany dia j'ai fait les concours dia c'est pour ça par exemple que j'ai trouvé des amis qui m'ont aidé à financer l'école. Zany hoe le concours zany misokatra ho an'ny olona rehetra misokatra ho anareo zay tao anatin'le ministère fa le hoe andeha hianatra any Harvard tsy maintsy naloha posy tamin'izay non nisy namana nanampika surtout les anciens fa le namana zany nanampy fa tiako tena hoe tsy ny fianarana tsy ny fanjakana zany mandoa an'le zay tsy ny fanjakana ary zay le problème an'le hoe makany Harvard oatra resantsika sanao rehefa avy eo hoe ny tanora ankehitriny zany le débat amin'izy non niatoko apo tsy nanam-bola niatoko apo izy comme $200,000 $1 milliard ny fianarana tany fa c'est des amis zany surtout de mon père $200,000 $1 milliard eo zany mandritra ny firy volana zany le firy taona un an eo le Harvard en fait ça n'existe pas Harvard il y a plusieurs écoles il y a la Kennedy School zany école d'administration zay nataoko tu as la business school école de business zany dia misy ohatrany le sekoly tena voalohany indrindra tamin'ny Harvard c'est la Divinity School sekoly formé pasteur dia l'école de santé l'école de droit etc dia la Kennedy School misy master zany aminao dia master de plusieurs types misy master 2 zany hoe 2 ans zany ho an'ny génération ohatra hoe mivoaka licence dia misy master pour ceux qui ont déjà fait carrière donc validena zany ny acquis universitaire anao comme j'ai fait Sciences Po droit zany ils ont dit ok c'est bon
dia rehefa avy eo validena koa ny capacité professionnelle anao dia on rentre dans l'école pour un master 2. Mais il faut quand même faire le TOEFL, il faut parler anglais. Le TOEFL, là, c'est Tamzania, c'est 110 à mon avis, une faratape. Inao le TOEFL? TOEFL, c'est un test d'anglais en ligne, c'est pour vérifier que tu as le niveau, le niveau, enfin, on vient à l'école. Et ça a 100 euros niveau, 110 en faratape, des 100 ans no tafara-kely. Et rehefa vita igny zay anao vao anaovana interview. Dia une promotion en fitipolo 70 zay on était 1000. Donc ça, 1000 du monde entier, il y avait des Indiens, des Chinois, des Brésiliens. Il y avait même quelqu'un qui vient du Tonga. Les Tonga, il est en Pacifique. Et je pense que Israël, quand on est en Tonga, on est à Harvard. Et les Tonga, en fait, ils l'ont comme lieu de Canada masse. Donc, enfin bon, c'est pas rigolo, mais on l'appelait le réfugié climatique. Donc il y avait toutes les nationalités, des Mfanina pour 70 places. Et moi je l'ai eu, voilà. Tsy anao rery zany fa maromaro nareo niaraka nanao an'ilay izy. Za rery tamin'ny promotion nareo zany nanokatra an'le te Madagasikara. Zany nanokatra an'le izy satria ny filoha tamin'izany koa tena tsy maintsy mianatra izy, tsy teniko izy any izy. Non, tsy maintsy là. Dia donc nanao concours fa ta théorie nisy ankizy nisy génération hafa zany nakany enina angamba zay na dimy no nanao izy tamin'io période 2008-2012 io. Donc période namokatra be ho an'ny gasy zany izy sur le plan les formations satria ny fanjakana tamin'izany favorable be mianatra ny ankizy na farafaratsy ny jeune professionnel hoe anangana firenena vaovao performant kokoa zany. Zay ny circonstance sy chance zany nahafahako nakany. Dia inona zavatra nianarana any amin'ny Harvard zany? Le izy zany sur le plan intellectuel zany renita aminao YouTube sy en ligne reny, il y a rien d'extraordinaire fa mpampianatra no important satria le mpampianatra zany mifaninana ampianatra ankizy satria rehefa hoe mpampianatra Harvard ianao zany dia afaka sady aveo koa ny karamanareo faratapony. Dia donc mifaninana mpampianatra dia forcément rehefa mifaninana mpampianatra le mpampianatra mahay eran-tany zany mifaninana ampianatra anao. Zay ny voalohany. Dia ny faharoa ny samy mpianatra koa zany voasivana mafy be. Dia c'est les meilleurs de génération zany miaraka aminaty salle de classe. Donc eritrereto amin'izany hoe mpampianatra faratapony sy ankizy anisan'ny mahay eran-tany no fampitana amin'ny salle de classe anankiray. Ça va. Fa tsy maintsy ça zany. Concrètement nous zany le fianarana zany c'est ce qu'on appelle les études de cas. En fait c'est la HBS là déjà là business amin'ny HBS no nommer l'étude de cas. Et donc zany on prend un cas. Nisy anankiray zany zany si je peux te raconter anisan'ny initiation dia nisy barrage tany Ouganda angamba izy zay KRL izy dia hoe hoatsakana sa tsy hoatsakana io barrage io. Dia nizaraina zany zay groupe anti-corruption, groupe ny villageois, groupe ny bailleurs de fonds zany ny mpamatsy vola, dia groupe mpitondra fanjakana. Dia samy mameno heviny fa ao anatin'ny 5 minutes il fallait convaincre satria misy vote rehefa aveo. Donc tu avais 5 minutes pour dire ton avis, mety sa tsy mety le fananganan'io barrage io. Dia les meilleurs cerveaux d'une génération zany mifampitana anaty salle dia samy manana avis contradictoire. Zao j'étais dans le groupe des anti-corruption. Dia ohatra hoe fenitra zany anatin'le groupe mpitondra fanjakana dia détecteko hoe sao dia sanatrika nisy décision corrompue tany aminao zany nazona tombotsoa manokana ahafahana manao barrage io. Dia ka anankiray satria le izy 5 minutes le exposé fa 48 heures anao mianatra an'le dossier tsy matory fa on a juste 5 minutes. Des exercices zay zany no intéressant zany confronter samy cerveau zany no zany hoe tsy dia tena hoe théorie be tsony zany fa tonga dia côté pratique foana. Surtout côté adihevitra. Adihevitra na olona tsy matahotra amin'ny tenin'ny hevina dia ianao koa tsy matahotra amin'ny tenin'ny hevinao nefa samy miasa mafy samy mijery akaiky an'le cas. Dia donc zay dynamique zay zany no intéressant amin'le izy. Fa le fianarana c'est on peut trouver sur n'importe quel site ny zavatra ampianarinao fa le débat manodidina le thème iny no vidiana lafo. Ohatranao ny fomba fiainana an'le herintaona iray manontolo mihitsy. C'était le plus beau souvenir de ma vie. Satria cool.
Io zany tsy misy resaka aiza moa misy any Harvard exactement Cambridge, Boston, zany hoe Boston tu as le Massachusetts, donc c'est la côte. En fait, toute l'école reny anaty amin'ny côte est ny Amérika zany. Donc c'est à Massachusetts de la ville de Boston. De Boston misy banlieue, ohatran'ny hoe Ethos zany, de c'est Cambridge. De ao zany misy any Harvard de la Kennedy School aty amin'ny la ville historique zany de Cambridge. Au milieu tu as la Charles River. On était du côté du pont zany. Voilà. Et donc tu as une série d'écoles zany manodidina aux alentours Cambridge zany misy an'izay école zay. Donc c'est à Cambridge quoi, à Boston. Ianao rery nandeha tany tam'izay? Non, c'est avec ma famille, oui, jamais ma famille, ma femme, mes 2 enfants. Mais j'étais petit, donc j'allais au boulot. Et ma femme, la pauvre, zany izy mianatra. Fa mandritra ny herintaona zany tsy niasa mihitsy fa tena hoe mianatra fotsiny. Oui, oui, tsy niasa. Ah, ça suffit. Tsy afaka miasa amin'izao tena tonga de maty. Presque 15 heures par jour les rythmes. De 2 heures à 3 heures du matin, ianao mbola mamaky boky n'izy mianakavy eo, c'était dur. Tsy natao an'ny olona rehetra zany le Harvard raha azoko tsara. Satria voalohany aloha misy an'le hoe 200 000 euros, 200 000 dollars. Oui. Mila manana financé ianao. Le izy somary miditra resaka tsy hoe resaka politika fa resaka akapobentsika zany momba ny ohatra hitako zany nisy incident amin'ny Facebook zany menimenina leka izy maninona zanaky mitondra foana tsy resaka itsanaran'olo tsika zanaky mitondra foana makany velany de zay koa izy te hianatra ohatran'ireny reny zaraina roa zany le débat ny voalohany ny anjaran'ny ankizy de manakatra an'le niveau iny kosa angambany mianatra mafy de miteny anglisy de azonao zany lettre d'admission. Iny kosa angambany anjaran'ny ankizy nanjaran'le fampianarana zany former an'le ankizy akany. Ny anjaran'ny fiarahamonina mivola fa tokony tsy anjaran'ny ankizy. Zay manko le afangaro le ankizy tsy manambola tsy afaka mikasy que c'est injuste. Ny zavatra tena tsy rary rehetra eto an-tany zany de ny sivana ara-bola. Ny tenenako an'izany zany firehetra Singapour manana bourse zareo ny ankiziny. Satria ny investissement amin'ny cerveau na tonga ny Singapour ohatran'io. De donc zany tsika fiarahamonina malagasy zany indrindra fa zay olon-dehibe tsy maintsy asiana le débat concertation nationale hoe ino natao investissement ny ankizy ve sa tsy haiko jirama 2005 2 milliards de tête ny amanokana ny ankizy de donc tokony tsy mipetraka amin'ny ankizy le resaka vola misy bourse raha tsy miteny ny rehetra fa faravaratsy ohatra tsy haiko 10 par an ve ny vitantsika malagasy fa izy tena tsisy mihitsy any le alahelon'ny ankizy ary marina ny azy fa ino anjaran'olon-dehibe ny anjaran'ny ankizy manakatra le niveau raha tsy azonao kosa le niveau ka de sarotra be le satria zany tsisy hoe malala olona fanjaranao mahazo an'le niveau fanjaran'ny olon-dehibe sy ny fiarahamonina sy ny fanjakana miteny ok tanjotsika zany de manangana elita ahafahan'ity firenena ity mivoatra de nahazoana zay de tsotra be bourse d'état zany hoe ny fanjakana mihitsy manome an'io vola io ary zay daholo nataony ara-tany Chine manome bourse d'état ny ankizy Singapour même n'Amérique manao prêt amin'ny étudiant zay ny foanan'ny Joe Biden fa naveran'le manao perruque ty foanany quasiment à taux zéro ny amen'ny fanjakana américaine ny tanorany hianatra amin'ny école loatra reny raha tsy diso taux zéro mety diso tsy maintsy vérifier fa tsika tsisy donc tsy normal zany ary tsy normal le situation le ankizy amin'ny resaka ara-bola iny moa resaka discussion globale fa tsara ihany le resana ty tsy normal hoe ny ankizy zany sanatria tafiditra mana lettre d'admission ny Harvard de tsy haiko amin'ny tsy haiko Jovenat Massin za aky fa tsy manambola akanesana akany c'est pas normal zay protestation sociale zay na normal raha tesitra ny ankizy satria tsy manay andraikitra zany ny ray aman-dreny ohatra mba tsy hidirina hoe fanomezantsina izy na izy ray aman-dreny fiarahamonina ray aman-dreny eto amin'ity firenena ity fa ka moa tsy andraikitra ny ministère ny éducation nationale ohatra ny manosika an'izay zavatra zay farafaraziny anjarantsika zany no miteny tokony zay politique nationale manao investissement amin'ny élite satria ny ankizy vonona le ankizy zany eny mahafinaritra ke mijery an'le ankizy te hianatra fa nga ny ankizy rehetra te hianatra daholo misy neveu koa fekompy papakaly kamo fa ny ankizy te hianatra zany voninahitra ny firenena sady mamelom-bola amin'le fiarahamonina hoe misy ankizy mbola vonona ny hianatra de anjaran'ny fiarahamonina zany hoe ministère mazava ho azy fa surtout tsika rehetra zany tokony manao dinika hoe zay ny tanjona formation des élites
raha zany tsy tafavoaka ty firenena ty. Singapour dia zay mihitsy formation ny ankizy ao Singapour faratapony. Misy ankizy zay zao tamin'ny promotion anay directeur ny affaires étrangères ny Singapour financé à 100% ny fanjakana Singapour. Any ka nisy fotoana zany manao lobby iny zany resaka banque de niveau an'le ministère des affaires étrangères en Singapour mitovy amin'ny niveau an'le américaine. De efa afaka minégocier zany direct amin'ny américaine amin'ny tombontsoa an'le fireneny. Zay le tanjona zany au niveau ny fanjakana koa misy compétition amin'ny resaka don, compétition amin'ny resaka banque mondiale, compétition amin'ny resaka prêt. De ny formation ny élite gasy ny ahafahantsika manampy an'le vahoaka zany hiala amin'ny fahantrany io. Satria raha manana groupe na olontsika zany suffisant misy masse critique lasa io. Zay aloha fijeriko bon. Zay moa bande intellectuelle ty. Hitako hoe mitombona ka satria au final nge zany ny fiovan'ny fiainanao de limité foana amin'ny niveau ana fianarana ataonao koa arakaraky ny fahaizana zay anananao no ahafahanao mamoaka zavatra mivaingana. Fa inona moa no tianao avoaka eo rehefa tsisy ninona atao anatin'ny lohanao? Indrindra fa an'le olona zany manam-paniriana na manana disposition hiaro ny tombontsoan'ny vahoaka sy Madagasikara. Zany hoe no ny atom-basa mafa fiainany tany de le ankizy zany sy intéressé amin'ny resaka politique, resaka fiarahamonina, resaka écologie, resaka santé publique ohatr'ireny ny amin'ny domaine-ko. De reny ankizy reny tokony toanana. Plus reny ankizy reny zay vonona hiasa ho an'ny malagasy mahay, plus zany betsaka mitaizany gasy na manampy azy. De ho anna firenena ohatrantsika ary mampatahotra ny fanjakana zany rehefa be intellectuel loatra indray. Ahoana zany nefa ny ahafahantsika manosika an'izay ao anatrehan'ny fanjakana? Somary vatam-batana de bon miala tsiny raha ohatra ka anina. Ny système gasy système anapy-bizina ho an'ny bizina. Zay zany no hita eto. Tout est bizina. Raha tsy malala olona, raha tsy mananana de any ka normal raha écartena ny intellectuel, zay zany conviction ko nandinika an'ity firenena ity tao anatin'ny 30 taona lasa firenena bizina. De mazava ho azy fa tsika intellectuel zany zao ataontsika sehoa tonga de efa dingana anankiray miresaka hoe ny anay de investissement amin'ny cerveau fa tsy investissement amin'ny bizina. Zay zany no vision-nay. Misy mizara izy arabasoa fa farafaratsy mitombo tsy moramora zany le plaidoyer hoe aloha zay rangano atao. De donc il faut en parler. Zao nataonareo zao de tena misaotra ny fenitra mihitsy zany nanao an'ity émission ty. Zao ataontsika zao de efa zava-dehibe mampiova les perceptions ny ankizy tahiaratra toana amin'ny fiarahamonina zany ny fanjakana. Zay plaidoyer zay de efa première étape. Zay de efa mampiova zavatra zany. Anisan'ny zavatra nianarako tamin'ny fiainana zany de hoe aza négligena le étape. Hitanao étape kely anankiray amin'ny voalohany zao ataontsika senao zao ohatra hoe tsotsotra fa raha vita tsara ka misy mieno iza malala amin'ireo olona mieno reo zany so de misy anankiray anankiroa tazona le hevitra de miresaka amin'ny fianakaviana na miresaka amin'ny namana de mitatra tsy moramora zany le vision nationale hoe cerveau ny ilain'ny gasy de formation intellectuelle. De zay plaidoyer zay zany première étape. Rehefa avy eo resaka politique ankapobeny zany élection sy nama tsy idirantsika iny fa farafaratsiny zay niveau zay aloha no zay plaidoyer argumentation débat zay aloha zany hitako hoe important. Raha ianao zany zao te hitondra zavatra anovana an'izany eto Madagasikara de inona ny hitanao hoe plan d'action voalohany indrindra zao ataontsika zao azaveko amin'ny ankizy normal nareo raha tezitra satria ny akabeazan'ny ankizy zany batibatian'ny fiarahamonina. Nareo mitady lavitra loatra, nareo inona koa zany arivarotra zany ny jiramaso voaloha. Ok, raha papana ianao ne tsy maloha jiramaso zanakao tafita fa manino izy notenenina hoe tokony tsy akany ianao. Zany hoe amena raro farafaratsy no zany le ankizy hoe marina ankizy mianatra manana ny rariny fa manino izy no sanatria lacrymogène manana ny rariny izy raha takany Amerika sy ny tsy fantatra any. Fa ny fiarahamonitsika tsy maintsy avoatra hoe bon aloha amboarina izy zany mba ho hifanaraka amin'izay fanirian'ny ankizy zay ny étape amin'izao no hitako hoe important. Marina ny tenin'ny ankizy zay te hanatra ny velany mazava ho azy fa mipetraka koa hoe ahoana zany fampianarana eto Madagasikara fa zay moa thème hafa fa ny antsika de ireo ankizy tany velany hoe marina sa diso marina. Zay aloha no dingana voalohany tsy maintsy amafisina.
dia iverina kely tsika eo amin'le resaka globalisation fa natombokatsika ihany le izy teo fa hitako hoe tafiditra ao anatin'le vanim-potoana tanteraka mihitsy dia ianao moa zany niaina tao anatin'le hoe sady niainan'le taloha ianao no niainan'le ankehitriny nahita n'le fiovana ray manontolo dia aiza ny tena tsapanao hoe mahafinaritra kokoa na hoe nisy opportunité kokoa ankehitriny zay sa taloha raha malafy ny olombelona zany mazava azy fa taloha ny tiako satria tamin'izany bon il y avait encore ny fianaka rehefa melehibe zany ianao dia tu perds les tiens et bon mon père tout ça il disparaît donc humainement émotionnellement ny taloha dia ny taloha koa zao tsy afenina fa misy lafy tsarany ihany satria ny fiainan'ny malagasy taloha zany mahay mandanjalanja n'le hoenti-manana sy ny filana zany vola mivoaka dia ny fomba fitaizanana zany dia ny hoe aza mitady lavitra loatra zay zany no fiainan'ny malagasy hoe raha ohatra zany ka tsy anananao le hoenti-manana anatanterana nofinofinao ohatra dia tsy le hoenti-manana zany no ampitomboana fa ny désir sy ny souhaitanao zany no ahena dia vitan'ny malagasy zany am'le ohatrany hoe sambatra zay ny teknika taloha zany hoe na dia tsy manan-karena be ary zany dia miaina tsara satria fehezinao ny zavatra ilainao fehezinao ny zavatra tediavinao zany dia nay zany tamin'izany ohatra anecdote tamin'izany zany zany mandeha restaurant zany tena tsy fanoana intelo isataony ihany dadanay mitondra amin'ny restaurant zany rehefa malala rehefa fin de trimestre ty tany amin'ny masera zany aty amin'ny fin de trimestre anao mahazo bulletin dia rehefa tsy dia ratsy loatra bulletin ngaiaro dia entina any amin'ny restaurant sino teo amin'ny route circulaire ato zao lasa casino le izy ao raha tsy diso dia zay dia donc kely zany le vola mivoaka fa zay zavatra zay tsy neken'ny fiarahamonina ntsony zany hoe le sambatra anatin'ny fahoriana tsy eken'ny gasy ntsony le fahoriana le sambatra iny mbola ekeny fa le fahoriana tsy nekeny ntsony dia nanomboka tany amin'ny 2002 tany hitako nanomboka niova le firenena zany tsy manaiky ntsony ny olona zany amin'le fahoriana zany le pauvre heureux zany tsy eken'ny olona heureux ty fa le pauvre tsy ekeny ntsony dia taorian'izay niova le fiarahamonina ary taorian'izay raha teo koa moa tonga le globalisation teto amintsika roatra resahana vetivetika satria le globalisation io manahirana an'io zany mifamafao be le fanazavan'ny olo loatra amin'izay zany amin'izy fa raha tsorona izy io dia fiarahamonina mivarotra dia misy le fiarahamonina mivarotra teo aloha ireny zany raha taloha tamin'ny andronay zany dia eto Madagasikara ihany zany hoe na eto Antananarivo ary zany Analakely mivarotra rehefa zoma dia Andravoahangy rehefa Alarobia fa tsy voatery mifampitipititra ohatran'io amin'izao fotoana zao le fiarahamonina mivarotra global ianareo zany zao le matériel ampiasanareo na avy any Chine na avy any tsy fantatro États-Unis nefa tamin'izany impossible satria mila importation fa zao zany mandefa message anao dia efa tonga le mpivarotra azonao le mpivarotra dia tonga aty le entana dia zay connexion de société des marchands zay na atao hoe globalisation zany hoe misy mégalopole zany anatina archipel zany hoe misy tsena mifandray eto amintsika zany ny fanatotoloana zany raha tena dinihana ny satria le izy tsy eraky Madagasikara fa misy faritra précis misy mpivarotra international dia akoron-drano atao hoe faritra global eto Madagasikara zany dia miainga avy tany mena tsaria tsara sotra dia ambadika kely ao Alarobia dia aty ambady be ny lycée français io ny tena faritra mondial inona ny antony feno marque international zany Ibis, Novotel zavatra ohatr'ireny dia Tomasina koa zao ny faritra globalisé manodidina amin'ny port zany taloha ka aty Barikady fidirana fa zao zava aty amin'ny lanam-baovao io dia io koa zao raha pisy rafaka pisy lasa zone industrielle dia donc zany pôle le izy dia io pôle io zany no fandray amin'izao tontolo zao mandefa mail ao ianao dia afaka mividy an'itony matériel itony dia en fait fiarahamonina mivarotra dia mentalité na sy tsotoavina mpivarotra zay zao anatin'le globalisation il faut avoir les moyens pour acheter na avoir la capacité de produire ohatranao zany zao tonga aty zany zao tu es capable de produire des émissions dia ça se trouve tu as des entreprises zany qui achètent tes services dia zay fahaizana mivarotra sy zay fahaizana mivarotra zay ny tena clé le globalisation ary zay koa mahatonga ny ankizy ny olona sasany ankilabao satria tsy tafiditra amin'le sehatra satria sarotra be miditra ao nefany mahita le sehatra nefa tsy azo atao mihitsy ny tsirarahan'le globalisation tsy maintsy miditra ao anatin'ny tanteraka ianao satria etaetan'ny zanak'olombelona zany mividy zavatra satria mpivarotra akoron-drano jereo akoron-drano tena hita mihitsy ino natao hoe globalisation le izy tsy misy hoe tamboho fa grillage zany hoe hitanao maso zany ny zavatra amidiny le olona satria tsy erany akoron-drano
y a que des entreprises commerciales raha be indrindra de tsena zany ny hitanao de maha-olombelona anao a t'as envie d'acheter, t'as envie de participer. De zay le sivana ohatrany Harvard zany au fond c'est une école payante, c'est juste une école payante. Nefa fantatra zany izy hita amin'ny TikTok sy ny internet de akondrana hita maso mihitsy hoe misy tomobile tsara tarehy amidiny sasany, misy hôtely ohatr'izao de le zanak'olombelona tahiditra amin'io. Zay ny puissance le globalisation aty am'le fanahin'le olona mihitsy zany zay tahiana tsara kokoa malagasy raha toeraka ny tentsika leon'le fahantrana de any le mahatonga ny hoe inévitable le globalisation tsy hoe akory izy io idéologie fa fait de société. Zay le phénomène global c'est irrésistible satria tenanao mihitsy tsy mirésiste amin'ny zavatra satria anao mahita an'le zavatra tsara qualité sy faratapony ary indrindra koa hoe anao mahazo an'le publicité commerciale zay olona vary États-Unis ary no manao an'le publicité de ankehitriny nefa afaka lohanao iny zavatra iny avy eto Madagasikara. Hitanao fomba fiainan'ny sasany ao anatin'le sehatra amin'ny TikTok zany zao ny fiainan'ny olona any Amerika New York zany hitan'ny malagasy aty taloha nefa tsy hitan'izay tamin'andronay ke le 22 le aniny hitanao amin'ny téléphone le zavatra mihodikodigny hitanao fa amin'izao fotoana zao a exposer le firenena zany amin'ny zavatra miseho any ivelany ary mahafinaritra fiainao ohatr'ireny amin'ny mahazanak'olombelona anao izy moa tsy te hanana trano tsara tarehy fa ny fanontaniana mipetraka ao antsika malagasy de ny hoe le sivana fidiranao zany entitra be satria vola sivana fahaizana mitarika vola nefa le fahaizana araka ny tenentsika teo arakaraka l'école idiranao de au fond rehefa tena atao le resaka zany mizaparan'ny olona talentueux tsy manana fenitra fa olona talentueux zay natafavoaka par lui-même zany zavatra ohatr'izao de akabeazan'ny olona mila fampianarana tsara, mila ray aman-dreny manohana de lasa misy ny problème globalisation zany inégal. Quatrième amintsika izy drame majeur satria 20% isanjaton'ny malagasy zany classé mondialement comme pauvre zany tsy tafiditra amin'le sehatra de zany 10% zany no ataontsika hoe tafiditra de donc problème social gigantesque zany le izy zany tonga le globalisation fa olombitsy nefa le globalisation koa tsy hoe impérialisme fa ny ahafahanao miditra amin'le sehatra mivarotra sy mividy zay magrave be le globalisation ty amintsika de izy io tanika izy le kizany zany ny akabeazany akondrano tena hoe faritra globalisé ty amintsika ho anazy zany zao ny atao hoe globalisation hoe taloha raha hivarotra zavatra anankiray de limité amin'ny zavatra fantatra sy ny manodidina anahy ankehitriny nefa ary kahako manokana zao za ohatra tia moto mpakafy moto de te hividy pneu ana moto zao de ankehitriny zany miditra amin'ny internet de mijery ny fomba fiainan'ny olona moto any andafy de mahafinaritra anahy le pneu ohatra de resy lahatra de miditra amina site web de vidiko iny de 2 semaines na 1 semaine aty aoriana tonga aty ampelatanako le moto zany hoe le mpivarotra nahazatra na mpivarotra pneu ana moto teto Madagasikara zany lasa mifaninana amina mpivarotra moto any mpivarotra pneu ana moto any andafy zay fotsiny io zay io de lasa nandresy zany le teknika an'le olona tany andafy zay ny atao hoe globalisation. Zay le globalisation société de marchand zay io zany hoe arakaraky raha tsy manaraka an'le méthodologie de travail vaovao zany de very c'est ça very satria za zany limité am'izay olona manodidina anahy c'est ça satria compétition samy mivarotra fa misy hoe ohatr'izany ny différence amin'ny fenitra zany zao t'as un carte bleue satria na mividy ao anatiny ao tsy maintsy manana accès zany hoe manana compte bancaire manana carte bleue nao eken'le mpivarotra any ivelany ka na le mividy zany c'est pas si évident que ça fa globalement c'est ça le principe les globalisation société de marchand de nefa raha zao tendance zao tsy embitra tsony mihitsy io raha tsy hoe tapahana angany internet de fonana tanteraka ny fivezivezena satria nefa ny olona maniry voatra foana ihany zay le débat national hoe tsy le fanirin'le olona fotony mihitsy zany no manosika azy hiditra oary tsy diso izy satria mahafinaritra manana moto de bonne qualité any fa ho an'ny ray aman-dreny sy ny fiarahamonina de hoe ahoana le olona tsy tafiditra satria 20% isanjato c'est beaucoup trop fa iny mo débat hafa fa zay teny feno zay no atao globalisation c'est une société de marchand. Ny fantaniana foana momba an'izay globalisation zay raha fomba fihevitra ao ve taloha ny zavatra hitako hoe nampianarintsika hifantoka amina sehatra anankiray irery ihany de amin'ny maha globalisation anazy am'izao ve
tsara kokoa mbola mitazona an'izay hoe sehatra anankiray no maîtrisenao tanteraka sa aleo miezaka se diversifier satria fanantontolona ny resaka eto. Araka ny tenitsika sy fenitra teo arakaraka le mpividy. Raha le sehatra idiranao zany sehatra en croissance zany memaro ny olona mividy dia afaka mijanonao. Fa raha misy sehatra zany tsy dia misy mpividy intsony. Ohatra zany zao amin'izao fotoana izao ny anisan'ny sehatra hosahirana dia tout ce qui est IA zany ohatra hoe resaka traduction teny anglisy. Reny zany zao tsy possible intsony miasa amin'ny secteur ohatrany satria automatique les traductions donc sehatra misy mpanjifa ary zay mahasarotra an'io satria mety miovaova be les circonstances dia marina ny teninao il faut être mobile fa raha kosa ka misy créneau porteur mijanonao fa c'est compliqué zany l'univers vanotana iananareo tamin'ny andro hoe tena zay mihitsy mahay lalàna dia mianatra amin'ny lalàna dia retraité amin'ny lalàna dia misotro ronono dia zay dia anaterina tapioca zao tena raha niarara ny hevitrako amin'izao aloha dia tena mianatra foana tsy maintsy mianatra ianao zany akory tsy midika hoe ndana mianatra aminay université ohatra fa hoe mamaky boky manatrika podcast tsy mitsahatra mianatra foana isan'andro satria mobile be marina ny tenao hoe mobile be le tamin'ny andronao mazava le izy fa zao zany lasa mobile be ary rapide be l'évolution dia le olona tsy anatin'le ezaka intellectuel zany terminé satria dépassé. Zao nany zany amin'ny secteur droit any zao d'ici 5 ans rédaction tamin'izany nianatra asa zany rédaction na plainte pénale de bonne qualité 48 heures 72 heures ary anisan'le avocat na tato Madagascar zany nampianatranay là c'est 48 minutes satria misy IA incroyable ary ny qualité an'le izy ambony no nianaranay taloha dia donc voilà ça se trouve zany lasa chômeur avocat veto mais ça change ary ça s'accélère dia hoe effectivement il faut essayer de s'adapter. Mahitsaka fantaniana indray momba ny éducation amin'izao fotoana izao dia eo amin'ny 86% any ray aman-dreny malagasy dia mandrisika ny zanany andeha hianatra ny ivelany dia nefa koa nefa hoe tsy hiverina intsony dia inona no mety anton'izay ray zay dia tokony tohizina ve zany tahoana ny ahafahana tena hoe mamerina ny zareo eto amin'izay tenin'ny gasy moa zany italanisy io zany ohatran'ny tongo bakivaky sady marary no mamenatra satria ny dikan'izany ny ray aman-dreny gasy raha ny caractéristique majeure zany dia fitiavan-janaka fa matoa ny ray aman-dreny manapa-kevitra hoe mandana lesy lahy makany velany dia aza miverina intsony jugement efa hita le système toka hoe sady marary izy io mamenatra fa zay zany satria tonga amin'izay niveau zay zany le ray aman-dreny tsy tafavoaka intsony ohatran'ny mamanay taloha dia donc zany ny fanontaniana mipetraka amin'io voalohany aloha ny azontsika atao zany anampiana le ray aman-dreny anao zay satria izy malala ny zanany ary izy malala mety ho avy ny zanany na hoe mety ho sahirana ny zanany fa indrindrindrindra zany ahoana zany le ho avy ny ankizy atao amintsika zany raha ny fahatsapan'ny ray aman-dreny anazy zany tsy ao intsony dia donc signalana crise sociale majeure zany psychologiquement ny mponin'ny olona zany le chiffre ny IRD izy io nataontsika hoe misy variance zany le izy au moins zany 70% ny ray aman-dreny zany miteny tena tsy lasy te dia bon tiany zanany dia mametsodrany zany raha miteny gasy mametsodrany zany lesy mandeha fa tsy anona intsony te zay zany io dia problème be io fa signale hoe crise le système atsika dia bon il faut qu'on en parle zany da iandro any ahoana parce qu'on peut pas aiza ve di ray aman-dreny dia miteny mantsoira amin'ny tany vinila problème be le izy zany problème be j'ai pas de solution pour l'instant fa en tout cas ohatrany dokotera rehetra miakatra le température misy fièvre zany le fiarahamonina tsy maintsy jerevana foana tsy maintsy jerevana roatra ka mahatsiaro tompona andraikitra an'le firenena zany tsika tsy maintsy jerevana ahoana io en tout cas ny olon-dehibe fa nareo moa zany nangatahana aminareo dia mba ho aleo alasana fa ho anay efa zokonjony ianao mananjanaka oui dia ny anao zany zao ry zalahy ahoana ny ataonao aminazy ny vavy matoa elle a fait Georgetown donc elle a fini ses études aux États-Unis dia les lahy kely moa zany gamer dia donc j'essaie de l'envoyer amin'ny resaka informatique zany mais voilà dia ry zareo manao ahoana ndrainy anazy izy ve eritreritra hiverina ohatra tsoatsy sa mbola mamira fianarana ihany aloha
Fijeriko azy ivezivezy zareo tafeno fa tsy tamana izy sady tatoato koa izy le resaka kidnapping sy famonoana tanora reny de mananina le ankizy fa tsy tamana zareo fa par contre zany malahelo ny aty zay manko mety hoe chance ny Madagasikara malahelo ny ankizy rehefa afa tahiverina aty aty ny fiarahamonina fatantsara ny aty malagasy ratoa mandray ny ankizy fa mety hiverina zareo na hivezivezy farafaratsiny fa raha zao tsika miteny zao tsy hiverina raha tsy hoe vita tsara ny farafaratsiny ny début de carrière ny zareo. Afaka mitisy manasoa Madagasikara ve ny olona sady maniry andeha any ivelany sa hoe voatery misafidy anankiray? Arakaraka le situation tsirairay raha ohatra ka tena hoe sahirana ohatra ray aman-drenao ka sahirana zanakao ka ny any an-dafy ny adidinao zanakao aloha ary tokony tsy hifanomezantsiny fa raha ohatra ianao ka afaka manao ho an'ny firenena zany dia tsara le manao ny afaka manampy Madagasikara zany nefa tsy manao zay ny diso fa raha ohatra kosa le olona hoe anavitra anjanany izy na anavitra ny tena izy na tanora tahiavy tena tokony tsy hamena tsiny satria ny aina lahatokana fa raha ohatra kosa ka afaka manampy ny firenena zany ianao manana ny ampy kely manana tombony kely ny sasany ka tsy manampy zay angamba tsy maintsy asiana resaka fa io arakaraka ny fiainanao satria lasa resaka fanomezantsiny ianao makany de tsy manampy Madagasikara ianao sahirana ko allo le olona tafita de manao zay azony atao fa raha afaka manampy izy de tokony. De mba tia resaka kely indray ho an'ny tanora amin'ny ankapobeny raha ny étude nataonay de hoe manodidina ny 1,900 tanora mahazo diplôma eto Madagasikara no tsy hianasa de iza ny tokony omen'izy ireo tsiny voalohany raha ny hevitrao zany ny système ve sa izy ihany? Raha ohatra ka miakatra an'izay salanisy zay 60% de ny système raha ohatra manko hoe ankizy 5% na roa na telo tsy tafiditra amina système qui fonctionne zany de le ankizy koa tena tokony miezaka nareo fa raha zay niveau de satisfaction zay zany le système dikan'izay n'est pas suffisamment performant les performances des systèmes ambany be de tsy micréer asa. Il y a des intéressants bien am'izao fotoana zao je sais pas si tu connais JPM Junior pour Madagascar. Ça membre de JPM. Ah oui. Ah, JPM eto Madagascar fa tsy le any andafy. Oui, net Madagascar. Jeune patronat Madagascar ndray c'est intéressant. Ni hevitra JPM ny tokony ampiariny parce que c'est des idées qui créent de l'emploi. L'entrepreneuriat c'est une solution dans un monde global. Et donc ça l'entrepreneuriat, l'esprit business, la compétition, faciliter les échanges. C'est ça en fait la clé des rennes tout qu'on vise nous faire un monde c'est ça les fonds création d'emploi. Pour répondre à ta question les systèmes de performance 60% c'est beaucoup. Mais qui se vraiment tout les les chiffres autant les valeurs donc misy problème les systèmes les systèmes de les hevitra tokony hitondràna les gérer les systèmes zany tsy maro potitra et donc ny hevitra JPM ouais je suis beaucoup ce que vous faites sur Facebook non mon Facebook ma génération on connaît que ça c'est pas mal hein? C'est pas mal des conférences les monter en échelle les entreprises j'ai vu que des choses comme ça que vous faites c'est ça la clé le business. Nous sommes dans une société de marchands. Et donc, et donc c'est forcément l'entreprise. De raha ianao ndray zany mahita tanora milaza fa hoe tsy manana opportunité mihitsy na hoe tsy mahita hoavy mihitsy izy eto Madagasikara de ino valinao aminazy? Le izy resaka par contre resaka leadership personnel kosa izy oui izy io quand on est en situation de crise les ankizy na hoe sahirana hoe tsy manana accès mihitsy il faut y aller pas à pas dingana anakase Steve Jobs dans son tamin'izy nanao discours dans Stanford oui raha ohatra anao zany misahana si tu te concentres zany amin'ny asanao andavanandro amin'ny fianarana zany tsy haiko le sehatra le ankizy ka vitan'ny tsara io on ne sait pas où ça mène après. L'opportunité se crée par les résultats au quotidien. C'est comme ça nous prouver. Quand tu fais bien ton job, comme vous faites ici, ça attire d'autres gens.
d'autres gens attirent d'autres gens. Phénomène de la boule de neige, hein, et spirale ascendante. Donc il faut se concentrer sur l'aujourd'hui. Je sais pas, c'est quoi, c'est Évangile de Matthieu, oui. Hein. Ne pense pas à demain. Demain prendra charge en lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Et donc il faut se concentrer sur ce qu'on fait. C'est comme ça que j'ai fait dans ma vie. J'ai réussi les choses correctement au jour le jour. Et après, tu sais pas où ça t'amène. Steve Jobs, quoi, dans son discours à Stanford, Connecting the Dots. Tiens, vao namaky an'izay mihitsy aho maly j'ai fait que le tiers. Oui, Connecting the Dots, zany hoe à la sortie, je crois que Stanford Business School, et on lui a demandé c'est quoi les leçons, il a donné 3 leçons. Une des leçons qu'il a données, tu sais pas ce qui va t'arriver. Et en gros, zany tantarany hoe tamin'iza mpianatra ozy izy zanak'olona tsotsotra izy iny, zany hoe adopté. De le ray aman-dreny tsy nanambola dia tafiditra tamin'ny école intéressant be izy, fa il voulait pas dépenser l'argent de ses parents, dia nijanona tsy nianatra izy, fa par contre ozy izy fréquenter cours gratuits ou des choses comme ça. Dia donc zany zay no nahatonga anazy nanao les fontes dans ton domaine, là, les shérifs, les choses comme ça, parce qu'il y avait un cours où on apprenait à écrire. Et donc il a dit, oui, c'est à partir de là que j'ai créé des choses comme ça. Et je me suis aperçu après qu'heureusement que j'ai quitté l'école. Je ne dis pas, t'as quitte l'école, vous les gars, nous quitte l'école, papa. Non, je n'ai pas dit ça. Enfin, oui, au jour le jour, tu ne sais pas, quand tu réussis quelque chose, hein, alors quand tu as l'étape, on ne sait pas où ça te mène. Mais c'est sûr que ça te mène quelque part. De temps en temps, il ne faut pas penser trop loin. Une étape, puis on réussit là, puis ça ouvre d'autres portes, etc. Dia inona le deuxième, ce troisième partage nataony tamin'ilay izy? Les échecs peuvent aussi être intéressants. Il a été viré d'Apple. Quelqu'un a carrément racheté un Apple dans cette histoire. Et du coup, il a dû se réinventer. Donc il a créé Pixar, il a créé les iPhones. Et plus tard, hein, il est carrément revenu avec un nouveau concept. Donc même si tu rates ça, tu ne sais pas, même un échec aussi désastreux que Steve Jobs, le fait que tu recules et que tu regardes les erreurs que tu as fait ou tu te réinventes, tu reviens au le nouveau. Et donc, à condition de continuer à bosser. Et donc, même un échec peut être intéressant. Ka zay moa le aotra zay. Ah oui? Zay misy le concept any ohatra hoe ianao amin'ny fiainana na miainga farak'izay ambany ianao na efa tafiakatra amina avoavo dia nidray androany ianao tsy maintsy hiverina manakaikikaiky ny aotra. Misy moa tsy tezitra be hoe tsisy olona miainga amin'ny aotra zany izy atao fiainana, fa amiko dia amin'ny fiainanao tsy maintsy misy fotoana ianao verina tanteraka ny ambany indray dia Et les capacités... mila mitsangana foana. Non, tu as raison, les capacités se réinventer. Si on a échoué, c'est que mais c'est échec, ou en général, on n'a pas compris le système dans lequel on évolue. Je n'ai pas compris, par exemple, comment, je sais pas moi, on fait de la politique à Madagascar, pour prendre un exemple. Je n'ai pas compris comment faire du droit. Mbola tsy azoko tsara le fomba fanaovana droit eto Madagascar zany hoe ahoana fanaovana an'ilay izy, ahoana ny technique na ny méthode zany anaovana droit. Niala tamin'ny barreau de Madagascar zany hitako hoe tsy ao le izy. Dia taty aoriana zany vao hitako hoe andaontsika hanangana cabinet zay sady mikarakara greffe, no mikarakara communication, no mikarakara conclusion. Dia zao zao hoe asiana IA. Dia donc les niala tamin'ny barreau zany nahitako hoe tsy maintsy se réinventer. Nefa raha ho an'ny dadanay zany tena échec total mihitsy le boakely ty niala tamin'iny efa kesisa dia lasa avocat. Fa raha ny tena marina zany niainga tamin'iny le créativité ahafahana nanao droit d'une manière nouvelle. Ino ny ohatranao zany iny? Ka le ohatra be tamin'ny fiainako. Fa manana hoe ohatra dia miakatra kely le dia moika ohatra dia ohatra tsotsotra dia etc. Mihodikodina zany le izy. Fa bon, on apprend. Inona koa mba tantaraonay mahafinaritra anay mantsy maheno zany aotra zany amin'ny fiainana. Inona koa ny aotra, inona indray tena hitanao hoe lesona mafy indrindra ny ianaranao tao anatin'izay carrièrenao zay ohatra? Ny tena taonana rita zany dia tamin'izaho niverina tany Harvard noho ny antony maro samihafa zany niova tanteraka le fiarahamonina taty. Dia tena chômeur pendant 6 mois. Parce que tika tsy resaka politique fa zay le lalam-piainana.
de donc nandritra ny enim-bolana zany j'avais pas vraiment de boulot nahita asa tsy tiako le asa de niala de tamin'izay no nahitako hoe aloha justement anangana cabinet vaovao en droit cabinet révolutionnaire zany qui change la façon zany manova ny fomba fanaovana droit eto Madagasikara de iny enim-bolana iny zany mandraky ty ny androany iny tena pressionisa tamin'ny fiainako satria afaka nandinika hoe ok latsy anao avocat ela nefa juriste inona zany no natao satria inona ny antony pressen'ny fiainana anao foka minganesa vy koa pressen'ny fiainana anao de miakatra le créativité de ny expérience anao koa efa eo de mandinika am'zay zao nanaovako an'ity zao nanaovako an'ity de tany ambanivohitra nisy le cahier zay de taonao hoe anao de zao nanaovako anazy zao nanaovako tamin'ny 2010 ataoko ohatro ty de asiko l'autre droite mbola tsy nisy hiata am'zany penina stylobique de zay nanaovana an'le izy donc effectivement zany na échec takin'inona ary le manaiky anao hoe mateo anao tsy tafavoaka mbola tsy azonao le système fa tsy tonga de mamety iny za zao fa misy remise en cause misy zavatra tsy azoko zany io fa le izy koa mbola mianatra zany ny dikany na firy taona de zay disposition psychologique zay zany fomba fijery ara-tsainy zay mitondra an'le déclic mampasy an'le les moyens ohatra zany fa adintsika marina resaka kely momba n'le zavatra ataonareo am'le cabinet anareo zany hoe rehefa inona indray ny olona ny mandeha makany aminareo les cabinets zany conception le izy de hoe hassle free tam'za tany Harvard reta le hassle free am'zao fotoana amin'ny domaine informatique nanangana ny olona taloha zany resaka ordinateur aniny izy io resaka na olona efa matianina sy passionné de asiana composante de asiana tsy haiko écran de fa am'zao fotoana zao mpanjifa vide ordinateur de sokafana le boîte de branchena de tsindriny le bouton point de manina tsy atao am'izay ny droit tonga le olona de manana problème izy raha ohatra ka problème azo traitena de restina le problème de hatramin'ny exécution le didy ninina sujet momba ny droit des affaires satria misy ohatra ny droit familial sarotsarotra koa tsy azo tonga de hoe mila résultat ki olona misaraka aveo ny résultat azo am'zany fa droit des affaires zany mba misy azo atao de donc zany manomboka ohatra hoe manomboka amin'ny introduction na plainte ohatra zavatra ohatrany hatraty amin'ny résultat mba omeka anankiray za ohatra ohatra aty tany rehefa miaty tany zany ny olona de misy tsy maintsy makao amin'ny fitsarana de mametraka taratasina azy de miresaka mifamaly amin'ny avocat divers zany ny avocat am'izay fotoan'zay zany miafaka miantso anareo miara-miasa anareo de rehefa tonga nefa le didy mpitsarana de tsy maintsy tanterana ohatra zany misy olona zany mipetraka amin'ny tanin'le olona de le olona tsy maintsy expulsena taolana be de hatrany amin'le expulsion zany tsy maintsy ataonao satria le olona indray mahazo didy de tsy hita zay anaovana azy fa rehefa misy didy le olona ho an'ny olona zany régler ny problemany rehefa verina ny amin'le tany ohatra ka tompo tany izy de hatrany le zany hoe hatramin'ny voalohany ampidirana an'le plainte mandrapato de nareo ao anatiny ao iara-iasa amina avocat iara-iasa amina misy partenaire rehetra zany tsy hoe misy huissier fa misy olona mikarakara huissier zay ma hassle free azy hassle free tsy sahiratsana zany ny olona tsy miferinaina de bon inona ny anaran'le cabinet Sherlock Artsolavinao quoi mombady modeste ty Artsolavinao efa ela zany oui 2010 depuis iverenanao teo de voilà fa c'est essentiellement droit des affaires so de milahatra amin'ny cabinet de aiza misy anazy Itsakondrano misy fantanina zay napetraka ny follower satria mantsy ny concept ny émission tatoato nataonay hoe andray vahiny zahay zao ny zavatra spécialité anazy zao ny expertise manokana na hoe ty le thème de navelanay nametraka ny fantanina izy donc nisy fantanina anakefatra tsy niavinay zany tao anatin'izay de ilitalita nametraka an'ity remarque sady fantanina anankiray ty voalohany io izy tsy référence atsony ny système d'enseignement occidental Iran, Inde, Chine zao mamokatra ingénieur maro lavitra no USA. Hita zao fa tsy mamokatra ny stratégie économique nampiasain'ny USA sy ny Union européenne nandritra ny 20 taona. Lasa manome vahana ny Chine izy ary tsy misy industrie intsony. Manahoana ny hevitrao mahakasika an'izany? Misy lafiny marina de le resaka économie émergent. Any hoe Inde, Chine zany ce sont des économies zany mipoitra ta théoriana le izy.
dia mahatonga le izy ohatrany hoe manaitra zany dia taloha ny tany mahantra zany hoe ny occident ihany zany zareo tandrefana ihany zany no nanan-karena dia tataorina effectivement mipoitra le firenena ohatr' ireny fa anakiroa ny problème an'le izy voalohany aloha ny akabeazan'ireny ankizireny firenena ny andra tany Harvard sy MIT dia ny fianarana avany koa nentin'ny tany aminy faharoa reny firenena reny firenena inégalitaire zany hoe Inde ohatra zany dia misy resaka système de caste dia ny zanaky ny mpitondra teo aloha zany resaka caste zany hoe brahmana mazava kely hoe efa andeha an'le caste zay satria maty Madagasikara tsy dia misy an'izay loatra fa any Inde tena important be mihitsy fa teto amintsika soa fa efa nisinda zany hoe ny andriana dia ny ova dia zareo na taloha servile nareo malahelo ny zavatra ary marina ny azy dia ny any fixe raha nyfahazoko anazy dia donc zany le système ohatran'itony zany système ho an'ny manan-katao ny système américaine système ouvert kokoa zany hoe mifaninana dia ny système économique ny américaine zany mamafy be an'zareo misy foana le faninanana zany hoe normal américaine raha fahita ianao fa par contre zany zay fahita zay mampiditra hery vaovao zany mampiditra innovation vaovao mampiditra énergie vaovao dia compétiteur vaovao ihany koa zany système libéral zany ny système ny Iran vao maika aloza satria ny zanaky zareo clergé zanareo mola sy ny namanreo ihany ny tafita zareo zao ny taorian'le adiny américaine sy ny iraniana ny zanaky le mpitondra tolo lasa mpitondra dia Chine proprement dit en fait ny mpitondra ny Chine amin'izao fotoana zao le zanaky ny communiste nanao longue marche Xipin raha sika mitondra amin'izao zanaky ny mpitondra taloha dia donc ce sont des systèmes inégalitaires ka jerena tsara zany hitantsika zany le olona tafita fa ny fahoriana en Inde ny grave be ny fahoriana en Chine eo amin'ny 300 millions ny vahoaka tafavoaka zany en Chine donc presque 1 milliard mahery zany no mahantra dia donc inégalitaire ka marina le teniny raha ohatra ka Haïti sy ny namany fa jerena tsara hoe ny rehetra ve no misitraka ny système d'éducation valiteniko non dia atsika zany eto Madagasikara tokony système ho an'ny rehetra rehefa avy eo safidin'ny tsirairay raha ohatra resaka spécialisation ohatra ny Inde ohatra manao informatique ny zavatra hafa fa hoe système indien sinoa zany afarany eto non tsy système fermé tsisy compétition manangana business any Chine ny misy boky zay navoakana olona red roulette manangana business ny corruption rehefa tsy malala andrala ambonimbony reo fa nisy point kely anankiray zay koa resantsika isanao teo momba n'le hoe misy fanjakana koa nefa manosika an'ireo mpianatra ireo avao ambadiky zay tokony zay tokony tazomina zareo zany fanjakana amin'ny tsindry vahoaka surtout ny zanavahoaka zay kosa aloha le système social zay tokony tazomina zany hoe ampiana zany ny ray aman-dreny mitaizanjanana zany hoe raha tena hita hoe mendrika le ankizy dia makany Harvard dia tohanany le fanjakana izy le ohatra hoe Chine teo ohatra dia firenena amin'ireny zany le firenena rabarotra zany compétition zany hoe le globalisation dia rehefa firenena tsy ampy ny compétition tôt ou tard échec satria le olona mila an'le ohatra zany Chine le olona mila an'le hiditra amin'le globalisation le sehatra mivarotra sy mividy nefa tsy tafiditra dia zay le crise sociale dia Chine hitantsika eo ny afaran'izy io tsy possible 300 millions nefa 1 milliard sy tavavoaka dia tension be zay mahatonga ny système chinois répressif be ohatran'io ny internet ny parti communiste ny opposant ny purge zay ny ahitana le izy hoe enjana be le fiarahamonina any dia aleo fiarahamonina libre dia satria ny atsika ohatran'le hoe Chine mandroso be foana nitazantsika amin'ny réseaux sociaux fa raha jerevina en interne dia tena misy tambanivohitra be ny sinoa ao exactement tena zay misy tena sahirana be ihany koa Guangzhou manko tena tingasy canton taloha Guangzhou any misy faritra manankareny fa rehefa mandeha anao betsaka voaka manitra any ankabeazan'ny crise amin'izao fotoana zao le olona avy any ambanivohitra Macao andrenivohitra zany dia sahirana jerena amin'ny internet dia hita izy hoe ny inégalité sociale ka ny inégalité sociale miteraka crise miteraka déstabilisation ambony be dia aloha miala amin'izay schéma zay za tsy miteny hoe tandrefana sava fa farafaratsiny zany misokatra le firenena société ouverte zany ouverte izy fa mila vola oui
zay Oui. amin'ny mahaglobalisation sy zay ny problématsika malagasy effectivement resantsika teo ie de fantanina avy any amin'ny Audrey Ranja indray ahoana ozy izy ny lalana makany ivelany a tsy la France ho an'ny tanora nianatra droite eny amin'ny université gasy mila miverina mianatra première année any amin'ny firenena hafa ve zany ny olona efa nandany 10 taona teto Madagasikara nazoana master en droite aty Madagasikara sa inona ny mety ho avany rehefa iny izy tena tsy vonina intsony hijanona eto Madagasikara arakaraka le critère an'le école satria misy ange le validation zany hoe ohatra zany le école manaiky ny master matetika kosa olo tsy afenina fa master anakatso ekeny ny école any andafy arakaraka l'école fa ny université ohatra mitao manaiky ny master anakatso ohatra akatso zany resantsika de donc ohatra droit zany izy de afaka manao effectivement afaka manao master deuxième année ohatra zany Sorbonne zany zao misy formation intéressant le resaka histoire du droit philosophie du droit de donc oui possible fa ny problème an'izy tsy resaka niveau fa le resaka moyen satria am'izao fotoana zao zany makany France lalàna voavoaka tamin'ny juillet teo anome 4 millions d'ariary par mois de virement automatique nangatan'ny fanjakana frantsay ho atsika zany tsy européenne de donc io zany ny tena problème ny tanora les moyens makany satria 4 millions d'ariary bon enjana be eo ny olon-dehibe de une fois de plus zany ho an'ny ankizy le fianarana ataovy fa anjaran'olon-dehibe kosa ngamba mandinika an'le moyen am'izay le ankizy manko tsy miferinana hoe tafiditra ny Sorbonne ohatra nefa tsy manana moyen je comprends l'izy fa tsisy solution raha tsy ny fiarahamonina mihitsy mandinika mila bourse ny ankizy ary raha akoatran'ny la France tovitovy ihany ve le principe tsy haiko ny Amérika zany misy an'le critères par école TOEFL de à mon avis raha resaka droit misy examen spécial en droit fa ny anglo-saxon zany mazava le critères de manala an'izay izy les autres pays tsy fantatro hoe manana diplôme zany de manala an'le TOEFL de afaka makany amin'ny anglo-saxon ianao testeny ianao zany de makany i Olivier Rafidson indray de nametraka fantaniana hoe raha misy zavatra tokony hovaina amin'ny rafi-pampianarana sy ny fanabeazana eto Madagasikara de inona zay fandovana zay mba hampandrosin'ny firenena ilana amin'ny fahantrana ny amanokana ho any resantsika senao teo le resaka élite vola mila financiana zany ny ankizy raha za manokana zany manana fahefana ndray andro any de nataoko ameko bourse ny ankizy de ny ankizy misafidy ny école bourse ny ilain'ny ankizy za tsy miresaka formation de base satria tsy de maîtriser loatra iny fa formation na élite les gens les ankizy zany mila bourse mila aide financière mila capacité d'emprunt de raha ohatra misy zavatra ovana de io hoe aloha ovany io ny ahafahan'ny ankizy tsy mieritreritra an'le financement raha tafiditra amin'ny école faratapony izy de ahafahantsika manana vivier na élite masse critique na élite manampy ny gasy zany ivoaka amin'io situation dramatique atsika io de Nour Rafa indray nanontany hoe tsara kokoa ve mianatra amin'ny sekoly teny anglisy teniny aty amin'ny ambaratonga ambany raha te noy hianatra amina université tsara be ohatra ny Harvard any aoriana sa na sekoly manaraka programme français de efa mety ele tsy maintsy miteny anglisy zany ka raha ohatra ka hoe akizy king amin'ny teny anglisy de tsy maninana sekoly gasy arany za moa zany somary eo ihany le anecdote kely ny anarako teny anglisy zany tam'zany isy conseil américain de tam'zatao amin'ny ministère ny fitaterana zany de tonga atao le conseiller de hoe ahoana ozy izy ty resaka train anareo ty de tsy azoko mihitsy hoe inona ty tenen'le ranga de le train bon de trofotrofa c'est comme ça que j'ai rehefa aveo mazava azy fa mifréquenter an'le olona de mahay miteny anglisy tsy moramora teny de après zany isakariva mianatra an'le TOEFL sy ny an'io de tafavoaka donc arakaraka niveau de base io raha ohatra ka akizy king amin'ny teny anglisy misy akizy zany hitako amin'ireny karaoke reny teny anglisy tena grave be arakaraka le capacité cognitive anao amin'ny teny anglisy zany fa tsy de misy filière raha ohatra ianao ka tena eo ihany izy teny anglisy allo marina raha ohatra ka manana moyen amin'ny école anglisy fa raha akizy king amin'ny teny anglisy de bon hitako hoe tena important foana ny mianatra langue na mianatra traikefa vaovao fotsiny tokony tsy mipetrapetraka zany mihitsy indrindra ho an'ny ankizy zany hitako hoe raha ny expérience ako manokana amin'ny zaza tokony tsy avela miaro tsy avela mipetrapetraka fotsiny zany izy fa alefaso izy andany izy ampanao formation mpanao théâtre izy ampanao danse izy aseva miteny anglisy izy asena miesika de mbola izy kely iny satria amin'iny izy mbola miassimile be mihitsy maninona ny teny zany le but c'est d'avoir
le TOEFL afahanao miditra na amin'ny domaine ko dia rehefa azonao iny dia avy eo bon matoa azonao zao dia mahay miteny anglisy ianao fa tsy voatery hoe miteny anglisy bre je sais pas quoi fa azo resaka pratika rehefa tafiditra amin'ilay fianarana dia hiteny toy iny matetika koa ny vahiny izay tonga tamin'ny ohatra dia asainay mametraka fanontaniana ho an'ny zavatra ataonay na mety mikasika manokana na koa mikasika ny zavatra ataonay en général amin'ny ohatra tsotra be hoe ahoana nananganareo an'ity satria c'est moderne c'est extraordinaire ahoana zany comment vous avez fait ay le hoe inona ny nanangana an'ity concept dia ay comment c'est fait niveau zao ye nafinaritra anazy nyfanontaniana zany satria tsy matetika mametraka an'izany ny olona nanomboka tamin'ny début 2025 nanomboka ny zara momba ny fitantanam-bola tamin'ny internet tamin'ny Facebook tamin'izany 2000 followers dia amin'izao tsika miteny zao zany heritaona sy tapany 450 000 followers dia ny zavatra hitako tao anatin'izay tsy maintsy ny safidy thème anankiray hoe fitantanam-bola dia lasa fantatry ny olona amin'izay sy ny fandrarana ireo moa zavatra haiko fa ny hitako hoe tsy ampy ny sehatra kay andraisan'olona eto Madagasikara vitsy kely no mpisehatra tao anatin'io média zany hoe misy podcast kanefa podcast mampahay na hoe tena misy valeur ajoutée dia toy zay hoe andao ary nijery partenaire anankiray Sotojo Malala moa zany sy équipe hoe Cadre University dia niarany kondo zany zay hoe andao tsika nangana podcast anankiray dia hoe inona ny atao anarany dia nahita anaranarana be deaibe teo dia hoe tsy miteny zany anarany zany fa andao atao hoe aotra hoe zéro fa manina ny aotra satria rehefa tena dinina nge dia Madagasikara tena aotra daholo ny akamaroantsika satria tsika na tsika efa tafiakatra taty ambony be dia tsy maintsy miverina aotra ihany ianao avy eo raha oharina amin'ny firenena sasany dia tena lavitra be mihitsy niezaka mila atao mba ahafahana tafiakatra amin'le niveau any zareo dia hoe aotra rangaha dia hitanay hoe nety be aminay zany aloha hoe aotra dia teo amin'izay hoe nitanjona voalohany indrindra dia ny ampitanana zany hevitra atsika zany any amin'ny vahoaka ny eto zany hoe andao omena valeur ny olona aleo izy hoe isak'izay avy mahita épisode anankiray any ohatra dia ozy izy hoe tsy very fotoana mihitsy mijery an'iny fa nisy zavatra vaovao haiko indray teo dia fa any andafy moa zany efa manomboka betsaka be le podcast ohatra hoe Diary of a CEO izy koa légende ohatra samy manana ny saosiny be dia be le izy fa teto Madagasikara tsy mbola nisy an'izay misy eo fa tsy mitovy le essence dia amin'ny mampandraraha anazy zany ny anandray fomba fijeriko dia hoe mpandraraha dia zay vahiny rehetra hoetiko eto dia ho antaniko momba ny expertise sy ny zavatra hainy dia ozy hoe sady mahazo tombony fa indrindra ihany koa ny olona mpanaraka dia mahazo tombony foana dia araka au fur et à mesure zany dia metsara foana le concept dia taty aoriana moa zany tena tsy nijanona tsony tamin'ilay hoe podcast fotsiny ny aotra fa navadika média mihitsy dia mamédia anazy zany dia be dia be no thématique fa thématique mampahay sy mampanontany foana zany thématique ataonay ohatra hoe culture momba ny malagasy ohatra noana ny monde du travail zany hoe minute emploi manao indray ny resaka ressources humaines ahoana ny fomba ahafahanao mivarotra kokoa ahoana ny fitantanana orinasa zavatra misy valeur ajoutée foana zany dia mampametra mpanontanina eo amin'ny fandrarana na ny zavatra misy eto Madagasikara dia teo vao hitanay hoe aika ty zavatra ataonay ity dia misy tombony be mihitsy ho an'le fiarahamonina satria ohatra hoe tsika sy aro zao zany zao miresaka tsika fa tsy isika rery no mahazo an'izao tombontsoa zao fa tena manarivony ny olona mahita n'ity podcast ity dia ary ny tena mahatsara an'le izy teo koa zay tonga saina hoe non seulement misy message alefatsika fa lasa sehatra anankiray koa ahafahan'le mpandraraha mitondra ny fahaizany miresaka momba ny zava-bitany dia lasa crédible kokoa izy amin'ny fandrarany manokana zany hoe amin'ny maha-orinasana zany tsika moa tamin'ity entretien androany ity tsy dia tena resaka momba ny asanao manokana fa plutôt hoe ahoana ny tokony fomba fisainan'ny ankizy sy manahoana zany Harvard zany teo zany ny avantage ny aotra hoe amin'io zany dia manana sehatra ny mpandraraha na ny olona rehetra zay mahatsapa fa misy message anankiray mila ampitaina dia eo zany natonga anay hoe ho anay dia tena hoe andaotsika manao investissement atsaraitsika foana le concept ary mbola vahiny tsara foana kokoa mahafinaritra foana no entintsika eto olona misy impact amin'ny Madagasikara dia ny asa ataonay zany dia hoe on met en lumière les bâtisseurs de Madagascar
dia hitanao zany je retenu un truc tao ny zavatra nytenen'ny fenitra teo dia tsy moramora misy na le hevitra nananganareo ty zany au fur et à mesure n'le succès dia zay le étape par étape dia ho an'le tanora tu m'avais posé la question nantany ianao hoe ho an'le tanora somary very fanambola velona zany dia ataovinao dia hitanao mitondra amin'ny manaraka zay ny expérience anao dia validé an'le izy dia rehefa avy eo mitondra zava-baovao dia ny zava-baovao ataovy tsara indray dia misokatra tsy moramora hitanao hoe le concept zany hoe lasa hoe bâtisseur de Madagascar raha zay zany no hoe nofinofisina amin'ny fiarahamonina ina koa zany resaka zany nefa io c'est ça tsy moramora pas à pas step by step any le non c'est bien tena zay mihitsy ka tsy moramora no natongavana teto satria na fotoana lany amin'le izy moa zany be dia be fa eo foana hoe inona no mba te ametraka zany zay mba te apita an'izany fanantenana sy ny hevinay zay hoe mahazo atao tsara manao zavatra eto Madagasikara. Zava-mahazo satria le concept pas à pas de pas en pas voilà quoi. Ok. Fa atao koa atao amin'ny ohatra ny vahiny teo aloha zany asainay mametraka fanontaniana ary ianao koa moa mametraka ny fanontaniana ho an'ny vaniny manaraka fa tamin'ity dia ifaneva ima dia ozy izy mantsianao mino amin'ny Madagasikara androsy ve ianao afaka 10 taona fandrosoana azo tsapaitana oui mino quoi mino satria izy anie Barea tamin'ny miarasina ohatra hoe verina tamin'ny taloha tamin'ny andron'ny club M moa tamin'izany ny équipe nationale any indray mandeha tamin'ny tantarantsika raha tsy diso no tafakatra niveau ohatr'izay neny asa angambany izay na 8e de finale tamin'ny Égypte tetsy Mahamasina zany ho an'ny gasy zao rangaty demi-finale résultat n'le Barea manetana zany inona ny antony méthodologie ny antony misokatra l'équipe zany fa tsy akatona ny antony ny entraîneur ny fahaizana miasa ny globalisation dia raha ny Barea zany technique amin'ny Barea ne zany no arahana sy ny toe-panahy Barea lasty zareo mihitsy ny modèle proof mivaingana hoe tafavoaka tamin'ny andronay zay club M sy Égypte zay mianakavy zany tamin'izany mbola le TVM le mikasosoko reny eo hoe lasa ny gasy dia mihirahira dia tamin'ny andron'ny dadanay 1956 ny farany dia farany tamin'ny rugby dia matitra tamin'ny Paris tamin'ny équipe rugby any gasy dia ny lazonay tsy amelanay zay zao isa-taona mandresy foana le Barea quasiment isa-taona zany niveau atsika le misy highlights foana zany oui fa adoptena le méthode ny zareo dia resantsika senao tao sokafana le firenena dia tsinjovina ny tanora dia on investit dans les cerveaux sy fomba fahaizana dia asaiko indray ianao mametraka fanontaniana ho an'le vahintsika manaraka raha misy zavatra ho an'ny tanora dia ino zay afatra izay dia farasahady ty le tafatafatsika isanao teo ho anahy manokana tena nampisokatra ny saiko le hoe mila ampianarina isika ary mila ampianarina teny zao homanina sahady le elita zay tondra ny Madagasikara raha ampitso tsy mbola nametraka an'izay fanontaniana zay antenako mihitsy fa eto tonga saina hoe tena azo antoka mihitsy zay priorité zay tokony hoe priorité atsika zany zay asaiko ianao mametraka afatra ho an'ny mpanaraka atsika koa raha mety amin'ny fiainatra zany dia mitodika amin'ny zareo GNZ zany satria zareo no avy amin'ny firenena dia le izy lalam-piainana tsy maintsy miaka-midina ihany fa nety reny natondra reo tamin'ny 25 septembre reny dia bon anniversaire zany GNZ tsy fatoriana ny endriky le izy fa zay zany mety reny dia raha azo atao zany Azadino Rivaldo satria izy anisan'ny tanora lasa tamin'ireny zay angamba ny teny farany dia misaotra betsaka ny aro tonga teto amin'ny aotra dia mandra-peona indray toraka izany misaotra betsaka nandray dia mirahasoa anareo